Miarahaba atsika rehetra, ianao rahavavy, ianao ranadahy izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ato anivon'ny pejy sy ato amin'ny YouTube. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika isam-batana mba ho anjaka sy hanapaka ao anivon'ny fiainantsika ny izany fiadanana izany. Ozy ny teny tompo hoe ny tokantrano izay mampandroso anareo dia tonono amin'izay tokantrano izay ny fiadanako. Ka tena ho tononona tokoa satria ianao io dia anisan'ny mampandroso zao feo zao dia ho anjaka hanapaka ao anivon'ny tokantranonao ny fiadanan'ny tompo. Amen. Amen. Iny ary tonga eto aminao indray fa zao ato anatin'ny taona vaovao tsika io ato daholo sika tafiditra tafampita ato amin'ity taona 2024 ty dia angambany tsy maninona raha mba mamerina kely ny fiarabana tratran'ny taona satria mety misy olona tsy voarahaba any dia amerina fiarabana hoe arapaina tratran'ity tonga ato amin'ity taona 2024 ity tsika menakavy noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny famindrapo tamiko sy taminao dia nahita ity taona 2024 ity tsika ka ampanetretena no hanononako ny teny firaritso aminao azo inona fa efa nandray ianao efa manana ihany koa satria dia ny fiangonana ny akonana ny namana sy tapaka mifampiarahaba daholo ary manome ny teny firaritso fa tsy maninona mba hanomeny avy ety amiko indray aho ary mba tiako raisinao ampinoana zany dia manampy an'izay fa azonao zany ny teny firaritso izay ho tononoko eto dia mba raiso amin'ny amenina fotsiny raiso amin'ny amenina fotsiny fa hanonona teny izay milatsaka eo dia confirme eo amin'ny amenina. Ka eto rahavavy sy anadahy izay manongila tsofina miaino amin'izao fotoana izao hanonona teny aho aminao mba ho tanteran'ny tompo aminao anie ny faniriponao amin'ny lafiny ara-panahy rehetra amin'ity taona 2024 ity. Amen. Ity taona vaovao ity dia taona tena hanoloranao ny tenanao marina ho an'i Jesosy. Amen. Ity taona 2024 ity dia taona tena handrosoanao marina amin'ny lafiny ara-panahinao. Amen. Ity taona 2024 ity dia taona tena andehananao miara-mandeha miara-mamindra amin'i Jesosy amin'izay. Amen. Ity taona 2024 ity dia taona tena hiaranao miasa amin'i Jesosy, taona tena handrosoanao amin'ny lafim-panahinao rehetra, taona ny relationao amin'Andriamanitra, taona ny communionao miaraka amin'i Jesosy isan'andro, taona ny tena fandrosoanao amin'ny lafim-panahy, izany hoe fenoana zava-panahy tanteraka zany ianao amin'ity taona ity, fa indrindra ny teny fikasany men Jesosy ny fikambanana amin'ity taona 2024 ity dia taona ny voninahitra. Ka dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mandray izany ihany koa ny mpanaraka rehetra ato anivon'ny pejy hoe ho taona ho feno voninahitra ho anao ty taona ity ka ninona zany zavatra rehetra dia lasa avy hatrany dia hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao satria ho tanterahana eo amin'ny fiainanao ny fiasany lehibe eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Ho tanteraka n'izany raha mino ianao dia ho hitanao izany voninahitra Andriamanitra izany tokoa. Toa zay ianao hoe oravavy to tsy mba misy amin'ny ara-nofo mihitsy izay fa tonga dia amin'ny ara-panahy toy izay aminao hoe rehefa tahina amin'ny ara-panahy dia tahina automatika ho azy ny any amin'ny ara-nofo ka noho izany tsy andraikitrako ny any amin'ny ara-nofo fa ato amin'ny ara-panahy fotsiny tononona dia tanteraka ho azy ny any amin'ny ara-nofo. Raha mino ianao zany ho hitanao avokoa ny fihavan'ireo anankiroa ireo sy ny fiasan'ireo anankiroa ireo amin'ny ara-nofo sy amin'ny ara-panahy. Amen. Amen. Halleluja. Dia raina ny tompo eny ary tonga eto aminao satria andro voalohany nafahako nanikeko ampiasain'ny tompo hitondra hafatr'Andriamanitra amintsika rehetra mpanaraka ato amin'ny pejy ty androany ity dia tena hoe ampanetretena no hitondrako hafatr'Andriamanitra. Tsara marina fa ny hafatra hoentiko eto efa nozaraina tao anivon'ny groupe izay misy anay fiambenana ny fananao an'izay hafatra na fizarana tao anatin'ny fiambenana misy anay izay ny tenako ka somary voafetra ny fizarana aroso ao anatin'ilay fiambenana fa eto tena hoe hivelatra kokoa amin'izay hoe fizarana ao amintsika rehetra izay ho fiatomboan'ity taona ity zany. Ity volana janvier ity
dia volan'ny fahitapitia. Zay no thème ataon'ny fikambanana zany. Volana janvier volan'ny fahitapitia. Ka marina fa tena hita fitia amin'Andriamanitra tsika tsirairay. Fa zao nefa misy zavatra mety ho sakana tsy ahitanao an'izay fahitapitia zay raha misy karazana loto, fahotana, faharatsiana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Noho izany lazain'ny tompo teny mialoha ety am-boalohany ety misy ny afatra sy ny anatra mba hahatonga antsika ahita ny tanam-pitiavany, mba hahatonga antsika ho azontsika ilay valim-pitia sy ny fahitapitia eo anatrehany. Amen. Ka mialohan'ny amakitsika ny tenina hijerevantsika ilay baiboly dia raha sitraka ao dia mba hiaraka anakipy maso amiko ianao hivavaka tsika ho fametrahana izao fifampizarana izao eto anatrehany ihany. Ndao ariary vavaka akipeo masonao. Alleluia. Ray masonao misaotra anao zahay. Manakipy maso izahay rehetra ireto nizaniza olona nomenao niaraka manakipy maso amiko. Miara-miomdrika ary miara-manokatra vava misaotra anao ny amin'ity fotoanany io ty. Misaotra anao tompo fa menao andro, minitra, sekondra raha ahafahanay amin'ny fampizara indray izay amin'izao fotoana izao. Nomenao fahafana ny tenako, nomenao fahafana koa reto olona reto mampandroso ny afatra ao androany. Ka tompo tsy ho tonga azy ao fotoana izao ary tsy atao fona ihany koa raha tsy mahazo autorisation avy aminao, mahazo alalana tsara avy aminao ary nitaridalany fanahy masonao ny ilainay. Indrindra moa fa ny tenako amin'ny mahavitaovana azy hitondra izao afatra izao eto dia tena mangataka sy miankin-doha tanteraka amin'ny fanahinao mba hitondra ny afatra ny am-pony tsirairay avy izay omenao fahafana miheno eto amin'izao fotoana izao, mba hanokatra ny ritsim-pandrenesana ny fanahy masina ka hitondra ny teny any am-ponay. Jesosy tsy hoe ilay olona hitoriana ihany no handray fa izaho ihany koa dia hitongo mihitsy hoe mba handray ihany koa ka tsy hiala-maina fa sady ny mizarana ny mihaino dia samy ny handray zavatra avy any aminao indray ka mitenena ny am-ponay tsirairay avy fanahy masino izay misy avela hiala-maina ny tsirairay izay nomenao fotoana teto ary aoka ny fonay toy ny tanylonaka ka haniriny izay teny voalazanao eto indray androany. Misaotra sahady tompo voninahitra teo anao ny toerana omena ianao ho hanjakanao marina eto. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Iny ary ndasika hijery baiboly Jery baiboly dia miteny kely ihany mialoha ny tongavan'ilay afatra Andriamanitra eto azadintsika amin'ny sabony ity pejy ity azadino ny mipartazy ny misaima ny misabone ary koa mizara ho any amin'ny namana sy tapakany fa toy ny hoe miara-miasa ihany tsika ianao za mba mitory ianao koa mba mipartazy dia mpiara-miasa ato amin'ny tompontsika dia izay valim-pitia azy koa dia mba azonao koa satria izay ilay mpiara-miasa amen mitovy ny valim-pitia azo avy amin'i Jesosy. Eny ary andaontsika jery baiboly ato amin'ny ary raha ohatra mandray baiboly ianao dia ary miditra any amin'ny testamenta vaovao ianao dia any amin'ny testamenta vaovao no hijerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jakoba toko faha-efatra dia eo amin'ny 1 no vakitsika na izy ity ho vakiana ray manontolo na mijanona amin'izay tokony hijanonako fa avelantsika ny tompo anao izay fitaridalana eto izany no hoe hitohisa misy mijanonjanona. Eny ary rehefa hitanao ny teny dia raha tsika sainao mamaky maso ray dia vava iray koa tsy maninona satria samy mamaky. Eny ary Jakoba toko faha-efatra 1 misy soramandry eo ambony dia mivaky toy izao iteny io amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fananarana ny tiady sy ny mpisitaka sy ny manendrikendrika ary ny tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Izay no soramandry hitantsika eo dia andao ary hiaraka mamaky eo amin'ny 1 dia midina makany amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no hiaviany dia ny filanareo izay miady ao anatiny momba ny tenanareo. Faharoa, mila ianareo nefa tsy manana ihany. Mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka. Fahatelo, mangataka ianareo
nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Fahaefatra, ry mpisitaka mijangajanga, sy fantatrareo fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao, koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Tandremo tsara. Fahadimy, ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitoerina ao anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Fahenina, nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy, koa hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Fafito, ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Fahavalo, manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroasaina. Fahasivy, hory sy mitomany ary midradradradra aoka hody fitomaniana ny fiomehezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Fahafolo, manetry tena eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Faraika amby folo, aza mifanaratsy ry ralahy izay manaratsy ny ralahy na mitsara ny ralahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy makatoa ny lalàna fa mpitsara. Tandremo zany faharoa ambin'ny folo, izay iray ihany no mpanome lalàna sy mpitsara, dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Fahatelo ambin'ny folo, ianareo izay manao hoe anio na apitso dia hakany ananona izahay ary toetra any heri-taona ka hividy sy hivarotra ary ahazo tombony. Fahaefatra ambin'ny folo, kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo, inona moa ny ainareo fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Fahadimy ambin'ny folo, teny hoe ataontsika hatramin'ny farany, fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny Tompo ka velona izahay dia hataonay izao na izany. Fa enina ambin'ny folo, fa izao dia rehareha amin'ny fahasahianareo ianareo, ratsy ny fireharehana rehetra toy izany. Farany sady farany tokoa. Fafito ambin'ny folo, koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy izany. Amen, eny amen. Eny ary, izay ry afaka malala isany ny hafatr'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra amiko sy aminao. Isika rehetra dia tompony teny ho an'izay mandinika sy mamaky azy aloha ny tompony voalohany dia avy eo mizara maimaimpoana koa ilay nomena azy avy eo. Ka izay indrindra no ifampizarantsika eto androany satria maninona te hampiseho ny asany eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ato anatin'ity taona 2024 ity. Teny eo mivonana izy, te hanome ilay valim-pity amintsika izy, fa raha misy ny faharatsiana sy ny sakana dia tsy ho hitantsika izany, tsy ho hita mihitsy izany. Izany indrindra no antony ananarana dian'izao teny ety amboalohany. Za moa ao anatin'ny fianarana baiboly ato amin'ny fikambanana dia fiteniko foana hoe ny ao anivona tokantrano iray rehefa misy fotoana tsy mandeha ny rano eny amin'ny robinet eny dia tsentsina ny tio any ambadimbadika rehetra any dia tsy misy rano tonga misy ao dia lasa tsisy rano isitrano mpianakavy ao satria tsentsina ilay tio zany dia tsy tonga eny amin'ny robinet ny rano. Dia raha tsy miherikerika sy mijery tsara, mandinika tsara aiza raha ny olana amin'ity rano tsy mandeha ity rehefa hita hoe tao anatin'ny tuyau tary ambanimbany ery nisy vato kely nanaintsina azy dia tsy tonga taty amin'ny robinet ny rano.
zay raha tsy nandinika zany le mpikarakarany amin'izay dia tsy hita hoe ay vatokely nanentsina azy tao. Zay eo andeha sakana tsy tongavany rano dia teo ny mpianakavy maina teo. Dia toy izany ihany koa ry havana ny ato amin'ny tompo rehefa misy karazana faharatsiana sy fahotana manentsina amin'ny fiainantsika dia ninonninona ka sainao ho tanteran'Andriamanitra eo aminao dia tsy ho tonga izany satria saintsina nony amin'ny fahotana kely. Hotsika hoe kely izany avy ka inona koa moa izany fa tsy vatokely koa le tao amin'ny teo tao dia saintsina tonga dia tsisy misitraka rano eo dia toy izany ihany koa tsika na inona izany ataontsika kristianina na misy ezaka be ataontsika rehefa misy karazana fahotana iainantsika dia azagaga raha tsy misy valim-bavaka ho tonga eo, raha tsy ahita an'izany hoe fahitampiti avy amin'Andriamanitra izany isika. Ny ten'Andriamanitra izay fampizarana eto dia mitondra fananarana fa zao aloha ny thème-ntsika atao anatin'ity janvier ity dia ny hoe nalaina tao amin'ny bokin'ny Estera ny fahitampiti. Tsisy malala antsika ny tantaran'i Estera ary mazava fa ny fankatoavany Estera ny mpikarakarana azy tamin'izany fotoana izany nahatonga anazy tonga teo amin'ny plasin'izay hoe vatana mpanjaka izay satria nahita fity izy eo amin'ilay fankatoavana. Ka eto indray izany zao dia ho anarina tsika ny amin'ny teny dia rehefa makatò tsika ka tsy miaina ao anatin'izay mety ho sakana rehetra dia zao ahita fity ao anatin'i Jehovahandriamanitra ianao, homeny anao zay iriny fonao, ho azonao zay rehetra angatahanao. Ato vao amen zany. Mety maika be ianao hiteny amin'ny amen fa ndao aloha dinihana tsara satria raha tsy nijery tsara ilay mpikarakara tery amin'ny lafin'ny kirakirany rano tery ka tsy hita hoe tato ilay olana dia tsy hita fa dia mety ho fotoana lava teo tsy nisitraka rano tao anatin'ny tokantrano iray. Dia izay koa raha tsy mijery tsara tsika mandinika tsara inona no mety ho fisakana na fahotana ataontsika nampahazo antsika amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao. Ka eto ary ny teny ny soramandry dia efa miresaka amiko sy aminao sahady. Fananarana ozy izy azadino fa ny olona anarina dia tena tiana zany. Hitantsika ry havana fa ny olona tsy tiana tsy mba anarina zany izy avela izy ataony any ataony fa rehefa mandeva izy midona amin'ny poto izy tonga dia maniry kintana tonga dia eo fa tafapetraka na io lavaka ilatsana ao lavaka ao ambany eo fa tonga saina. Fa matoa zany ny olona tsy avela hidona amin'izany na hilatsaka amin'izany lavaka izany misy fananarana aloha aty aloha dia mitandrema fa misy lavaka ao aloha ao, mitandrema fa ohatran'izao ny fiainana dia ohatr'izany koa isika. Anarina dia tsy tonga amin'izay isika, anariny tenin'Andriamanitra isika sianao kristianina eto ny resaka tsy miteny zentilisa mihitsy ny tompo eto fa isika izay efa manara-dia an' Jesosy isika eto no anariny teny satria hita ato amin'ny kristianina ireto toetra rehetra ireto fiainan-dratsy rehetra ireto. Dia nefa isika tia hamakivaky ny taona 2024 dia tena hoe hoerim-po verimaina zany. Ka inona fa ndao dinihana tsara avaiza ny olana inona no mety ho sakana tsy ahitantsika n'izany tanam-pitiavan'Andriamanitra izany. Hozy izy eto fananarana ny tiady eto ny olona tsy voatery le tiady le miady etsena le mila vaniny be le to dia mikidrakidra be reny fa zao ilay tiady eto matoa ny zavatra iray acceptenao tianao zany zavatra sy tiana zany sady sy acceptenao tsy rarahinao fa matoa ianao zany mi-acceptan'io tianao zany le izy tiady ozy izy. Hozy izy avy eo misitaka eo zany ilay fisitahana na io fiangonana misy anao na io tokantrano misy anao na io groupe misy anao na io vondrona misy anao. Mety ianao zay mihaino ana io tao anatina fiangonana nisy anao fa ny alanao ny sitahanao zay tsy fantatra hoe inona ny antony ianao eto no anariny teny androany. Efa zatra mampalahelo an'Andriamanitra satria misitaka teo amin'ny toerana nametrahana anao ianao dia misitaka miala. Mbola lakilosy fanerana ho anao izay nisitaka amin'ny fiangonana zany dia afatra ity androany. Miverena amin'ny toerana nitondran'ny tomponao, miverena amin'ny toerana nametrahan'ny tomponao ianao. Satria izay ny sitrany fa tsy ianao ilay misitaka, tsy izay tianao no ataonao fa izay tiany tompo hitondrana ny fiainanao. Dia inona koa ny manendrikaendrika hozy izy.
io fanendrika andrena io dia tena za tsy afaka manamaritena mainao koa tsy afaka maka ny tenanao anatin'izany fa samy tafiditra daholo mpanendrikaendrika olona na io mitombina na io tsy mitombina dia manendrikaendrika fa eto aloha mifanendrika andrena zavatra tsy atao fa mila mijery tsara ny olona mpanendrikaendrika mitombina ve ity zavatra itenenako olona ty avy eo nitsy fanekena zany ny fitondran'Andriamanitra tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra hitantsika ity soramandry ity tonga dia miresaka amintsika avy hatrany hoe ianao onona eto ny tompo taiza dia ny contrenao na ny lavinao ny inona avy ny sitrapon'Andriamanitra teo aminao no ny lavinao tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra mazana ry havana ny fitondran'Andriamanitra tsy arakaraka ny zay tiasika ary tena mazana tena lisy tiasika mihitsy ny hitondrany atsika contraire an'ilay tianao zany ianao ozy ianao eto ny tiako eto amin'ity fiangonana ity mampety fiainako mitahina be ato miova ny ara-panahiko mitombo ato tsy mampandroso anahy manageza ny ara-panahiko zay ny eritreretinao fa ato amin'ilay manageza misy no hahasaranao fa tsy any amin'izay tity ny fonao zay le sitrapon'ny tomponao satria misy zavatra tefenao aminatinao ao dia eo zany ianao voamboatra dia tonga amin'ilay fitondrana any amin'ilay destination hitondrana tsikitsika ka izavy tato anatin'izao taona zao ato anatin'izao voalohan'ny taona zao no efa manohatra izany sitrapon'Andriamanitra zany tsy mbola tara mbola afaka miverina amin'izany hoe fanompoana nataonao tamin'ny tompo zany ianao nda hanaverena ny fiangonana nisy anao teo aloha fa izay ny sitrapon'Andriamanitra dia mety horaisika amin'ny andinindininy eny foana ity teny ity tsy hoe foana azafady fa hoe tsy horaisina pary andininy matetika eny zany fa mety andingandingana ilay tiana tenenina zany hozy izy ny teny eto hoe avy aiza ny ady avy aiza ny fifandirana reny mazava be ny fanontaniana inona zavatra misy mety mampitonga ny mpino anatina fiangonana misaraka dia ny fidiran'ny devoly antsetra amina vondrona avy aiza ozy izy avy amin'ny devoly Andriamanitra tompon'ny filaminana fa sy tompon'ny fikortanana devoly dia mpanakorotana mpandrava mpandringa mpamono mpandringa na mpamono zay ny asany ka avy aiza le izy zany avy amin'ny devoly eto dia tsaroko tamin'ny fotoana zay tany amin'ny toerana misy anay tany Mbalavaontseny Paris zany hoe any faritra Fianarantsoa makany zany dia zaho tamin'ny tokantrano nisy anay za tia mamboly voninkazo ary tena tiako ny voninkazo dia ny lavaranganay ny terasy zany sy ny toetoetra mety an'iny indrindra koa fa ny tokotany misy voninkazo daholo dia ny tanàna misy anay feno mpamosavy tena misy le izy zay zany tsy mahita maso fa ny zavatra ataony eo amin'ny tokotaninay na lalàna fa misy ny mpamosavy dia io tokotany io milamina tsara ny voninkazo mitsiry tsara fa rehefa tonga maraina manam-potoana misy ilay mpamosavy mamindrafindra an'ireo vazom-boninkazo ireo le tery ambony afindra ny ery farany ambany ety dia ny ambany ety ataony ery ambony ery dia avy eo le eo amin'ilay tany eo indray satria misy boribory eo tokotany asiako voninkazo koa hitsakitsany dia andindizany dia dia tongotra be tabe eo rehefa maraina inona ny tiana ambara amin'izany tsy tia filaminana ny devoly fa tia korotana tia zavatra mikorotandrotana zay tia ny devoly zay dia ohatran'izany misy milamina angezana atao voninkazo zany mahafinaritra fa inona no ataony hitsakitsahany dia korotaniny eo dia izay ka ozy ny fanontaniana avy aiza ny fikorotanana ny ady ny olana amina kristiana amina fiangonana amina gropy avy amin'ny devoly ka zay tsy mitandrina zany ka manokatra varavarana dia tafiditra izy dia manao ny zay tiany atao amin'izay azotsika zany le izy ka andao ry havako andao andiny tena fa tsy mety ny fikortanana ao anivona fiangonana amin'izao tsika mitenitendrao dia misy maro misy ny mpino nisy ty handrava vondrona na hoe handrava any pastera manala pastera eo amin'ny toerana zay ny tiana resana manongotra manala pastera eo amin'ny toerana hitantsika mahita amin'ny tambazotra ny ady amina fiangonana miady sampino anaty fiangonana dia miady zavatra hitantsika zany amin'ny vaovao rehetra tsy mila tantaraina intsony avy aiza ireny sika ve dia mihevitra fa avy amin'i Jesosy zany avy amin'ny devoly zany ka ho an'ilay ampahiratina ny sainy andao rebebaka
andao re tsy hiaina amin'izany avelao ny tompo anao izy sitrapony eo fiainako sy ny fiainanao. Aoka tsika tsy hitady ny zavatra hampalahelo an'Andriamanitra. Inona koa ny voalaza? Hozy izy eto amin'ny faharoa hoe mila ianareo nefa tsy manana ihany. Mamonjy sy mitsiritra ianareo nefa tsy mahazo ihany. Hitantsika amin'izany misy zavatra tadiavina katsana fa tsy avela ny tompo mahita satria nohony amin'ny karazam-paratsiana izay iainantsika. Mety tady hamono'olona mihitsiny, misy karazana fisiritana mantsy dia makany amin'ny famonoana iny mba tiana ho azy ilay zavatra. Dia andefinoko anty mba ho azoko tiana hoe ohatra koa hoe ny vady dia misy vadin'olona tsiritrana dia atao izay ahafaty an'ilay ray dia mba ho azonao, mba ho vadianao ilay olona, ohatra izany zavatra ataony dia voly daholo izany. Dia inona? Dia fa korotana izany dia inona fa na mangataka inao sisy mangataka ianao sisy fa tsy mahazo, tsy omena na angataka na hitaraina tsy omena satria ireo faratsiana ireo izany mamatotra daholo. Dia manakana ny valim-bavaka ilay izy, inona ilay niresahana tao? Tsy ahita an'ilay valim-poteva amin'Andriamanitra satria misy an'ireo faratsiana ireo. Ny kristianina eto ny resaka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka. Misy zavatra angatantsika fa mahadiso antsika iny zavatra tsy tokony mbola angatana fa angatana sady. Dia diso fangataka ka normal tsy azonao ilay izy. Ny zavatra koa rehefa angatantsika dia ohatra n'ilay filana amin'ny tenantsika momba zaho, momba nahy, iny no angatahana. Ndao mba manana zavatra hafa angatahana any amin'ny tompontsika fa tsy ilay momba ny tenantsika foana no angatahana, momba ny filana amin'ny tenantsika. Ohatra zao filana amin'ny tena zao ohatra maniry vady Jesosy izay tsisy marazy an'izany sao dia hoe za tsy angataka vady amin'i Jesosy fa sao dia hoe noho ny faniriana amin'ny tenako dia diso fangataka eo fa zaho misy zavatra izany dia tsy mbola tokony normal ny angatana efa angatana sady. Satria faniriana amin'ny nofonao ilay izy, ilainao mba ho azo amin'ny fiainanao ilay izy. Olona mbola ankizy kely ery fa mangataka trano, mangataka fiara, mangataka diso fangataka. Dia inona ihany koa? Eto amin'ity fahefatra ity dia tena hoe isika tsirairay avy tiany tompo handray ity teny ity. Ry mpisitaka hozy izy mijangajanga sy fantatrareo fa ny fandrafiana amin'Andriamanitra dia ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Rahavavy, ranadahy, ianao kristianina izay efa manompo an' Jesosy io, ianao izay manana fisakaizana amin'izay ntilisa, amin'ny lehilahy tsy vadinao, amin'ny vadin'olona, mijangajanga, mirafy aman'olona, miarakaraka amin'ny vadin'olona, miarakaraka amin'ny lehilahy tsy vita fomba ara-dalàna taminao, namana misakaiza amin'ny mbola amin'izay ntilisa. Ianao ny eto efa niafatra eto. Atsaharo izany fa ozy ny teny eto hoe fahavalon'Andriamanitra ianao, loza. Akory izany hoe ianao raisinao fahavalon'Andriamanitra nefa ianao tonga ny alahady dia manina vavaka ianao, miakohaka ianao, mitomany ianao, miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao, mivady hanina ianao, manao alim-bavaka ianao. Fa tonga ny fotoana iarahanao amin'izay olona miaraka aminao ry dia lasa ianao any amin'ny sambra, lasa ianao any amin'ny trano izay hitondrana ianao. Ary tsy ry any amin'ny lehilahy koa, any amin'ny namanao, mifoka sigara, misotro, manao karazana fafinaretany nofo. Misakaiza, matoa miaraka dia misy marimarika iraisanao. Rahavavy sy ranadahy, tandremo dia tandremo fa lahatsoina avy hatrany ianao fahavalon'Andriamanitra. Eto ny mijangajanga, mijangajanga, makary, tsy mionona amin'ny toerana iray. Mampirafy an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Rehefa natokana ianao an Jesosy, rehefa nandray azy ho tompo sy mpamonjy azy teo amin'ny fiainanao ianao, nataonao ny dingana rehetra anazy ianao izany. Izy izany ny tomponao, zanany ianao, ary tsisy tokony marimarika iraisana amin'izay ntilisa intsony. Eto izany tsy hoe za hiala aminareo hanao toetra avy hatrany amin'ny namanao ianao satria araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy mila misakaiza aminareo ataova mipahendrena izay zavatra izay. Fa kosa afara ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa izay matoa miaraka misy marimarika iraisanao. Ka samy mandiny tena. Ianao izay efa nandrain'i Jesosy misy ny tompony hafatra eto. Misitaka miala an'Andriamanitra, mijangajanga, makary, makaty. Lahady any am-piangonana nefa ny alatsinainy ny andro andavanandro rehetra fampiresana lehilahy any amin'ny Facebook any, amin'ny vehivavy amin'ny Facebook any. Fotoana natoka amakiana baiboly na ivavahana adino va lasa ampiresan'olona eo fotsiny.
Sary-piaro Andriamanitra. Ary izay moa ny teniny eto ambany eto. Ary ataonareo fa miteny foana va ny soratra masina? Ny fanahy izay nampitoerina tao anatintsika rehefa nandray an' Jesosy tao amin'ny fiainana antsika. Dia izao, sary-piaro izy amin'izay fanahy natoetra ao anatintsika izay, napetraka ao anatintsika izay. Noho izany ny tenantsika ilay tempoly, honena ny fanahy masina, hipetraha ny fanahy masina. Ka rehefa hoentinao sady mankariany mankaty satria ilaina ny fitiavana. Raha ara-dalàna moa maninona? Sisy mahafahotana anao no manao an'izany, fa rehefa tsy ara-dalàna atsaharo. Atsaharo teny izao izany. Raha mety ianao, mbola nontaniana koa raha mety ianao, atsaharo izany. Fa mampalahelo ny fanahy masina. Ny fanahy masina monina ao anatin'ny olona fa vohiny foa misy loto kely dia avy dia mivoaka ary izy mora miala. Mora miala kely, tsy mampitandrina anao za hiala ato raha vao manao an'io anao tsy teny izy fa avy dia miala izy. Any ianao mivavaka ianao dia ohatrany mbola matsapa ihany indray ohatrany miteny amin'ny teny tsy fantatra ihany ngeza zany nefa efa tsy izy tsony io mampiteny ianao io. Fa ianao zany ohatrany mandrimandry indrirana azy ao. Vavaka dia ohatrany mety ihany, ohatrany mba maharitra kely ihany, efa tsy izy tsony io, fa lasa izy. Ka androany hiteny aminao ny tompo, mandinianao tena. Atsaharo zany dia mibeba fa mbola tsy tara ny fibebahana sy anatsaharana ny amin'izany. Aza misakaiza amin'ny jentilisa, aza misakaiza amin'izao tontolo izao, izay fiainan'izao tontolo izao. Rehefa an'Andriamanitra ianao dia an'Andriamanitra. Rehefa hiroso fanambadiana fa tsy mahatanty dia mandana ataovy ny raha ara-panambadiana voatsodrano eo anatrehany. Mazava. Zavatra tsy sarotra izany. Raha ilaina. Fa aza misakaiza amin'izao tontolo izao. Toy ianao ka raha isakaiza amin'ny olona efa manompo indray raha dia ahoana? Efa mazava. Vita tsodrano eo anatrehany. Tsika io miandry valim-bavaka daholo. Maro ny teny firariantsony men'olona nandritra ny taona ity, ny fahatongavan'ny taona ity, ka ahoana ny atefan'izany eny amin'ny fiainantsika raha ohatra ka tsy andiny teny antsika fa ny ataontsika tamin'ny 2023 ihany no ataontsika amin'izao. Aza mieritreritra mihitsy ianao fa hitan'izany hoe tanam-pitiavan'Andriamanitra izany. Aza gaga. Aza adinitsika fa Andriamanitra dia manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ary izay ny fiainoany bebe kokoa ao anatin'ny olona manetry tena, manatona, manana communion aminy, mifandray aminy. Fanetry tena ny fandavanao ny fotoananao rehetra atokanao eo anatrehan'Andriamanitra. Efa endrika fanetry tena izany. Izy nefa izy dia manome fahasoavana bebe kokoa ho an'izay olona manao izany. Manetry tena. Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina. Aza adiny fa eto tsy ilay miavonavina alako mijery an'iny. Tsy izay ilay avinavina resahana eto. Iny fihetsika ataonao ity velana iny. Fa eto rehefa bloquenao na sakananao ny sitrapon'Andriamanitra ataonao avinavina zany izay. Efa mikaonty ny avinavina eo. Ary manohatra an'izany olona izany Andriamanitra ary sy tiany mihitsy izany olona miavona izany. Aza adiny fa Andriamanitra tsy miavona amintsika na dia ny faratsintsika raha tsy mendrika ny anonona ny anarany. Fa tsy miavona izany izy. Tiany foana antsika ary ny mahavariana dia arakaraka ny aratsitsika ny itiavany antsika. Ary dia tena tiany nefa dia tsika ratsy, tsy mendrika, mpanota. Ka aoka tsy hiavonavina antsika. Ataovy izay sitrapon'Andriamanitra mpanaovina antsika. Taiza ny tondrananao, taiza ianao napetraka, inona ny nampanaovina anao, ndana ataovy izany, ndana avitao izany. Tsy hajanona etỳ ampahefadalana fa tohizo, ataovy, hitombo aza ve atao. Ianao rehefa miary ete zavatra iray nampanaovin'ny tomponao, miary ete hatrany an-danitra ny zavatra rehetra. Manao eny ianao amin'ny zavatra iray, eny hatrany an-danitra iny. Non dia non hatreo iny. Aza adintsika izay zavatra izay. Nizy ianao kristiana mandre izao hafatra izao. Samy tompona andraikitra amin'ity teny ity tsika menakavy. Aoka re ny avinavina. Fa i dia tsy hanome fahasoavana izany olona izany fa ho an'ny olona manetry tena no omeny fahasoavana.
Tozy ianao ka sarotra be le manety tena ahoana na izany amin'izany. Eny sarotra aloha le izy. Raha hianatra azy ianao tsisy école mampianatra amin'ny fanetretena fa mety ny fahendren'olombelona no ampianarina any amin'ny école. Fa eto mianatra ato amin'Andriamanitra isika. Mandeha tsikelikely. Mianara ato amin'i Jesosy. Izy ny tompo fanetretena. Sarotra le izy fa zao hay eo rehefa miaraka amin'i Jesosy. Mandeha tsikelikely hozy izy ato. Hozy izy ny teny teo. Hozy izy hoe manetretena. Manome fahasoavana ho an'ny manetretena izy. Dia inona zany natao? Andao anaiky an'Andriamanitra e. Andao anaiky azy koa dia maneke an'Andriamanitra ianareo hozy izy ny teny. Fa zao toero ny devoly dia andositra anareo izy. Manohatra zany no ataontsika eo. Matoa zany tsika irana anohatra dia tokony manana hery ianao anoherana ny devoly fa tsy akseptena sy henoina dia raisina daholo. Anarian'olona faky ny sofina, anarian'olona resadresaka dia eo fa marina tokoa. Ia tena zay mihitsy. Tohanana indray le izy. Idio ny varavarana, toero izy tamin'ny analan'ina ny sokafany dia amin'ny analan'izay ny anidiana azy. Fantatratsika amin'ny varavarana voalohany idiran'ny faratsiana sy ny fahotana ary loto amin'ny tenantsika dia ny maso, ny sofina, ny vava. Io aloha sensible be. Ka raha amin'ny analan'izay dia toero ny devoly, toero izay sakano idio varavarana io. Ninona? Varavaran'ny maso. Tsy mijery zava-poana mahatonga zavatra ho ratsy eo amin'ny fiainanao. Hitantsika na fanarana zavatra any amin'ny YouTube ireny anie dia misy zavatra mandray masonao anatin'ilay dia tafiditra any anatinao ary tsy edininao iny avy eo. Tandremo, idio io maso io. Ny sofina tsy hanarian'olona resaka, fanaratsiana mpanompon'Andriamanitra, fifosana, fisaratsarana olona. Idio ny sofina. Raha mahita ny maso ndana maka fotoana mifona sy mibebaka nin'olona iny, mangataka fifona sy famelan-keloka nin'olona iny fa tsy indray fosa anaratsy, aza mety hanarian'olona faky io sofina io. Ianao mbaraka efa tsy nanota hanarian'olona dia niraisinao dia nakseptenao dia nampidinao dia eo sakana daholo ny zavatra rehetra. Toero ny devoly dia andositra anareo izy. Ny vava. Zay zany rehefa mivavaka tsika dia mandiny tena ty tena taova ray manontolo ty azo adino mandinika ny eo anatrehan'ny tompo. Jesosy amin'ny vavako. Mbola mandratra olona, mbola miteny ratsy olona, mbola manompa olona mivavaka, mbola miteny ozina ho any hafa ny vavako. Tena zaho mihitsy aloha eto ny miteny fa tsy ny anao tsy fantatro. Zany ataoko eo amin'ny tompo, zany koa ny ataova irako mihitsy andao tsika. Ataova hitan'ny tompo sa mahay mandiny tena eo anatrehany. Ny vava, ny sofina, ny maso, ny inona, kilavadavaka, kiko varavarana. Hitsofoa ny faharatsiana amin'ny tenantsika, amin'ny kanjom-panahintsika. Toero izy dia mandositra tsika. Efa hitanao fa iny fa mialany satana aiga toero avetrany miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Na misy zavatra tiany orenesina tonga dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy iteko varavara ny foko. Arovo ny ranao ny foko Jesosy, arovo ny masonao ny masoko, arovo ny masonao ny sofoko. Zany. Arovo ny ranao ny sofoko sy ny masoko sy ny vavako. Zany to dia pratikentsika zany. Andaontsika tena hoe anatona an'Andriamanitra amin'ny fo madio. Fo toritory sy mangorakorako izy tsy ataoko tsinotsino. Zany anatonantsika an'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy. Izy lehibe eto andao anatona an'Andriamanitra. Amin'inona? Amin'ireo fibebahana ireo manohatra ny devoly ianao fa lasa amin'izay ianao manatona an'Andriamanitra. Mifona aminy, mibebaka, mandiny tena. Fa izy tonga dia manatona koa izy rehefa io tsika io ny zanako fa mahay manatona. Hitantsika ny nataon'ny zanak'Adala. Nanao ny lavian'ny tany izy fa rehefa nanatona, ny rainy tsy nitady anazy hoe izy ianao izay anaka nanao recherche tany amin'ny radio sy ny télé ny zazavery, tsy nitady mihitsy ny rainy fa navely izy iverina ho azy ny avy any dia avy eo nanatona koa ny rainy. Atsika tsara ka rehefa isika manatona an'Andriamanitra, mibebaka eo anatrehany, manenina amin'ny raha tsy vita, avy dia mamihana antsika ny raintsika. Amen. Ndao andion'ny fo, diovy ny fonareo, ry mpanota, zany. Efa hoe mpanota angentsika fa tiany foana. Ka tsy hanararaotra an'izay famindrapo sy fitiavana izay tsika ka dia hanao ny fatao foana, fa ndao hialany zany. Ataovy madio ny fonareo, ry mpiroroa saina,
Miroroa saina indraindray mbetika ato mbetika aroa mbetika ery mamy ato de mamy ery de mamy hody de mangitota misy zavatra kinky misalasala tsy miorina ny tena amin'Andriamanitra velona. Ao ny hoe mino an'Andriamanitra de aveo koa mino fomban-drazana miroroa saina ka fomban-drazana tsy maintsy atao. Zany firoroa saina tsy mety hoe tena miorina tsara hoe Jesosy de ana an Jesosy koa izy de azy aho de izay fotsiny tsy miroroa tsony. Ndao diovina ny fo asorony paintipaintina asorony lolopo faratsiana rehetra asory hiala tao fa vesatra ao anao ary mba tampoka amin'io de loza nefa ianao vavaka nandritry ny taona nefa maty tampoka mitondra lolopo fo maloto fo ratsy tsy mbola tara ho antsika izay mandray zao afatra zao. Ndao anatin'ny fo anatiny ao anatin'Andriamanitra. Andriamanitra zavetrany de hoe satria hoe fitiavana izy de tonga de manatona fotsiny hoe mila pahavy aminao le izy. Premier pas ianao manatona an'Andriamanitra mibaboka amin'ny fony ao anatrehany de manadio atsika izy de manafaka atsika izy. Andao samy anatona amin'ny fahoriana amin'ny fitaomaniana amin'ny fitarainana fa indraindray nge isika mihevitra faly mety ny atao rehetra amin'izao misy havanandro misy atsika zao fidiram-bola miditra mivady amanjanaka misy miadana amin'ny fiainana ny fahasalamana koa misy mihevitra sika fa io zany de mandrakizay io mety foana io fa indraindray nge zavatra mahafaly atsika ody fahoriana ary azadino fa izao fiainantsika zao ny ody fahoriana efa miaina ao anaty fahoriana atsika olombelona io. Izany ny antony mbola hitongavany tenin'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra mba hiomanany tsara mba hibebahany tsara mba tsy hitongavana ao amin'ilay tena fahoriana satria mety mifaly izy androany de ory izy rapitso de izay ny tian'Andriamanitra ho tenenina fa sao lahy ka hoe ny fidradradradrana sy ny azafady ny ranomasy sy ny fidradradradrana aoka ozy izy hody fitaomaniana zany hoe ireo rehetra reo zany tokony hoe ataontsika mifanohatra amin'ny zavatra mety mety hoe tokony tsy ataontsika zany satria raha androany ianao faly apitso anao malahelo androany ianao malahelo raha apitso anao faly de ndeha ataontsika ndao iory atao amin'ny tompontsika ny fampahoriana eto indraindray mety hoe mampahori ny tenanao no tsy misakafo mampahori ny tenanao ny amin'ny fotoananao mivavaka ianao tsy fampahoriana tena ny fivavahana fa ny tiana resana de hoe misy fahonoana tena miaritra eo anatren'Andriamanitra. Androany tsika mety apahoriana zao tontolo zao ohatra apahoriana zao tontolo zao tsika vazaha miteny ianao fa ody fifaliana mandrakizay ny an-danitra ny amin'ny toerana nomany Jesosy tsika ny fiainantsika. Androany ianao no mety ory fa ndao anatona fidradradradrana amin'ny fanenenana amin'ny fandinihan-tena eo anatren'Andriamanitra. Mety manjetoka atsika lasa tsy mahita fiainana misy mmpanan-karena amin'izao miliba ataony zay tiany atao rehetra fa ny zanak'Andriamanitra ohatra ny ory lava zany ohatra ny tsy mahita fivoaram-piainana zany fa zany teny ianao fa tsy maninona vetivety fotsiny io akato fotsiny tenin'Andriamanitra aminao de ho hitanao ny mahavetivety an'izany rehetrarehetra zany. Amen. De zao ndao anetry tena eo anatrehan'ny tompontsika sainao fa zao rehefa manetry tena atsika de manandratra atsika izy. Ina le niteneny terembony ery mifanetry tena atao amin'ny tompo zany ho azitsika mianatra eo amin'ny tompo ozy izy ny teny ndao anetry tena eto anatrehan'ny tompontsika fa zay manetry tena no azo sandratra tsy mila manandra tena avy ianao fa ny tompo manandratra anao noho ny amin'ina noho ny amin'ny fanetry tena nataontsika. Ao anatin'izay rehefa takinanao fanatonanao amin'ny tompo de atsaharo hatreo ny fanaratsiana ny rahalahy sy ny rahavavy ny anadahy sy ny rahavavy ny ranadahy sy ny ranabavy ny rahalahy sy ny rahavavy atsaharo hatreo aoka tsy hifanaratsy. Io manko de zavatra misy amintsika kristiana sampino ao anaty fiangonana ity tenin'Andriamanitra ty miatefa amiko sy aminao tsy ary amin'izay ntilisa arity antsika rehetra ty satria de hita ao anatin'ny fiangonana ny fifanaratsiana ny fifiampangana ny fifanenjena fa zadino fa itsika miaina ao anatin'izay mihitsy no ratsy eo anatrehan'ny tompo
ianao mety niteny hoe raha vavy iny mbola tena zao iny, mbola tsy tarita ny fanahy iny, mbola tsy miany amin'ny zava-panahy iny paster iny mbola tsy ao mihitsy iny. Mbola ahoana fa ianao koa mbola inona? Ianao raha mbola lavitry ny afo ny kitay, mbola taraika be mila mandiny tena eo anatrehan'ny tompo. Aza malaka ny tsara olona fa toy ny tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàna napetraka. Io fa mazava ny teny vakio fa misy baiboly aminao ao. Dia mitsara ny lalàna izy dia sady tsy mpakatony lalàna izy ny mpitsara koa, maka plasina mpitsara izy eo. Nefa tsika reto mbola ho tsaraina. Avelao ny tompo hitsara azy ary avelao ny tompo ahita anjefena fa ny ianao tohizana. Ninona fahalemena hitantsika amina mpanompon'Andriamanitra, amin'ny mpirahavavy, amin'ny mpianadahy dia maninona? Mandana mivavaka mifona ho azy. Tsy hoe lasa ianao ialanao ny olona, ialanao ny fiangonana, ialanao ny groupe dia lasa ianao manaratsy, manatsara tena, manamary tena. Satria hoe matoa miala dia misy antony dia le antony iny amin'izay no andeha hampangana ny hafa mipetraka atandremintsika zany zavatra zany. Ibebao zany raha iainantsika zany. Herim-po veramaina ny fanompoana sy ny fivavahana ataontsika ny hoany raha ohatra ka izany ny iainantsika. Avelao ny tompo hitsara ny olona izay napetrany eo. Izay olona mpanaoviny asa fanompoana, izay olona minatina vondrona, fa ianao mipetra tsara dia mandana miforotra mivavaka. Hoy izay teniko izay fanao ka kombony mivava. Indrindra amin'ity tambazotra ity dia ahitantsika zavatra marobe. Samy amandiny tenitsika rehetra ry havana. Fotoana izao tena mety tsara misy andiniantsika tsirairay avy ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ho dingadinganiko ny teny satria lava raha ho raisina am-parendinina eto dia etsika ny taraiky fa ina ny voalaza ny ten'Andriamanitra ato. Isika mety manana vision sy fikasana hoe andeha ohatra hoe andeha na firenena hafa, amina toerana hafa, andeha hikarama hitady vola. Dia tsy mieritreritra hoe isika iny ka sy tompon'ny fiainantsika. Za zao eto miteny mbola ity ihany ny orananako fa ny rehefa avy eo tsy fantatro. Dia ohatran'izay koa ianao mety manam-pikasana sy vision sika rehetra manana zavatra kasaina atao daholo fa tadidio asio foana ilay teny hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia hoany na ataoko ity na ho ariananina. Fa raha vao ianao no mandidy ohatrany hoe fantatrao zany ny fiainanao rapitsika dia lasa ianao tsy mba mametraka n'Andriamanitra hoe raha sitraponao Andriamanitra dia mba ohatran'izao. Aoka tsika hitandrina tsara ary aoka hiteny an'izay mihitsy ny vavantsika hoe apetrao foana raha sitrapon'Andriamanitra dia ataoko ity, raha sitrapon'Andriamanitra dia ho any a Frantsa amin'ny volana ambony, any amin'ny taona ria ho any Amerika raha sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy sitrapony tsy makany zany dikan'izay apetrao foana aleo ny sitrapony ny ho tanteraka. Na inona fikasana ianao mety miazakazaka hivavaka ry ananina, hianatra ry ananina, hianatra baiboly ry ananina, fa mety tsy ho izay ny sitrapon'Andriamanitra fa ho sitraponao le izy. Mety tanteraka le izy ary mety vitanao fa mandehana ange aloha kely fa ho hitanao hoe kay tsy sitrapon'Andriamanitra le izy fa sitraponao. Andao hijery tsara zany inona zany atao sitrapon'Andriamanitra zany. Farany ery amin'ny farany ambany dia ianao afaka mamaky ny teny dia hitanao inona daholo ny rehetrarehetra ao. Fa hozy izy koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloko ho azy izany. Zany le izy raha vavy izay natahako. Manao soa, fanaovana soa, fitiavana ny antony fifampizarana ny tenin'Andriamanitra ka raha ohatra ka tsy tokony hiteny fa angina hoe matahotra no betany raha vavy sy ny anatahako matahotra ny voahenjika dia angina dia heloko ho ahy izany. Manao soa hoy izay fitenitsika malagasy hoe samba mahafanty antoka. Teninay Betsileo mihitsy zany. Ny manao soa sa mahafanty antoka. Ilazana amintsika fa ny fanaovana soa tompoka dia eo anatrehan'Andriamanitra dia misy valim-pity. Ninona soa ataonao? Fantatrao tokony hanao an'izao ianao dia ataovy iny. Mba ho fitahiana ho an'ny hafa, mba ho tombotsoa ho an'ny hafa. Famonjena fanahy zao ny antony fitoriana eto. Sy fitiavana hiteniteny olona fa fitiavana amin'ny fanahinao mba handiny tena tsara mba hitanao ny valim-pity avy amin'Andriamanitra. Ka ho heloka ho ahy raha izay laza ny soa tokony ho fantarinao manomboka androany. Ka na ianao aza misy zavatra manery anao ny amponao tokony ho torianao, tokony ho tenenao, mandana ataovy zany mba tsy hanananao siny na heloka eo anatrehan'Andriamanitra. Samy mandiny tena antsika ry havako malala. Fotoana izao mbola mety tsara izao. Amen.
tena hoe isorako ny tompo lehibe fa na ny fotoanako nafako ny zarany soa taminao teto nitondra ny teny fananarana sy ny anatra araka ny lohateny teto dia tena avy taminy dia isorako azy. Mety hoe lava ny fotoana fa tsy maninona raha nandray zavatra ianao tao anatin'izany ianao no mahazo tombony. Ndao tsika hivavaka akopy ohatra ny tamin'ny voalohany ihany ny masonao isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomeny antsika rehetra teto. Haleloia. Ray masina tsara indrindra tena hoe misaotra lehibe ianao zahay ny amin'ny fotoana nomenao anay tsirairay avy teto androany. Mety hoe lava satria ny fotoananay fa lava satria te hiresaka zavatra misimisy eo amin'ny fiainanay ianao mba hahafahanao maneho ny tanam-pitiavanao, maneho ny valim-pititianao aseho aminay. Sahala nataonao tao amin'ny Estera Jesosy. Estera tsy afaka ho vadina mpanjaka mihitsy raha tsy nakatoa ny mpikarakara azy sy ny fomba nampanaovana anazy rehetra izy hoe tia ataovy dia tia atao, tia ny akanjona dia tia ny anaovana dia nakatoa izy dia nanaiky izy. Dia inona fa dia nahita fity ary lasa vadina mpanjaka. Zahay koa izay le vady ampakarina, izay mila mankatoa ny teninao, mandray ny teny ianatrao mba hahatonga anao hitsenanay eny amin'ny rahoanlanitra, mba hahatonga anay olona tafabebaka marina izahay, mba mahatonga anay olona manaraka ny sitraponao izay, mankahala ny ratsy izay fa miaksepte ny tsara eo amin'ny fiainanay. Manohatra ny devoly izay dia mandositra anay izy fa mampiditra sy mampandroso ny teny ny heri ny fanamasina aty anatinay izahay. Anjakao ny fony tsirairay avy sy ny heny teto androany. Aza misy avelana angididi sofina ka tsy handray izay rehetra voalazanao teto fa hoka tena ho pakatao ny teny. Ny devoly mpangala teny, ny devoly mpaniratsira, ny devoly mpiampanga, ny devoly mpanenjika, ny devoly mpanaratsy. Toerina ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy manan-kery amin'ny zanak'Andriamanitra niza nandray ty feo ty, tsy hanananao fahefana intsony fa araka ny teny teo hoe toerina ianao fa tsy maintsy mandositra ianao. Tsy hanananao fahefana intsony rehetra zanak'Andriamanitra rehetrarehetra izay mbola nomena fiainana ato anatin'ity 2024 ty. Ray masina misaotra anao zahay, ny dera ny haja ary ny voninahitra rehetra averina eo aminao rery ihany, ny fankasitrahana isaorako anao, mahakasitraka koa dia olona tsirairay avy nomenao fahafana nandrehatra amin'ny farany, izy no tahiana mihoatra noho ny fitahiana efa nomenao azy teo amin'ny fiainany. Misaotra tata malala, matoky fa Andriamanitra tena tianay ianao ary mbola hanao mihoatra ny efa nataonao, hanampy anay ianao amin'izay manao ezaka rehetra, manatona anao amin'ny fanetretena rehetra, tena hanampy eny ny herin'ny fanamasinao. Misaotra tata malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nanaovana sy ametrana ary nametra ny zarana izany teny rehetrarehetra teo izany. Misaotra tato. Haleluia. Amen. Amen. Ho an'ny tompony voninahitra, antsika rehetra ny fiadanana. Azadina sabony ny pezintsika ho anao izay mbola mangetaheta andre teny indray avy amin'ny tompo amin'ny andro hafa, satria dia maro anisa izay ato amin'ny fikambanana ao an-dranadahy ao an-drahavavy dia rehefa tonga fanamasina mampiasa sy manery any anatinay dia tonga izahay amin'ny angady sy ny arona, tonga izay hitondra ilay tenin'Andriamanitra eny amin'ny sofintsika, mitondra izany amin'ny mpanetretena. Ka mba tonga anao azo an'izay hoe hafatra izay indray manaraka dia sabony amin'ny pejy ary manentana anao koa mba hipartazy ity pezintsika ty. Ho an'ny tompony voninahitra, ho anao ny fiadanana, ho tahinao manokana ianao izay mankatoa sy ny heno izay voalazan'ny fanan'Andriamanitra teto. Amen.